an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Anio alahady 4 Oktobra taona 2020 alahady voalohany ihany koa ary alahady 7 manaraka ny Trinité. Mirosoa amin'ny finoana masina. Izany no lohahevitra mpanjinina manerana ny sahany FJKM mandritra izao volana izao. Andeha ary iansidera ny anaran'ny tompo isika hiara-itsangantsika ry havana. Ny salamo 770 no hiarahantsika mamaky ho fiderana sy fiantsoana ny anaran'Andriamanitra. Salamo 770. Avy eo dia ny hira ary aoriana ny vavaka fiderana vao miara-mipetraka isika. Hiarahantsika mamaky izany salamo 770 izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: Jehova ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny misikina hery izy. Ary zao rehetra izao ampitoheriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoheriny hatramin'ny fahagola. Hatr'izay ianao manandra-peo ny rika Jehova. Eny manandra-peo ny rika, mampirondrona ny feo ny rika. Mihoatra noho ny rano sady eny mahery. Eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehova any amin'ny avo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana ny mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehova. Amen. Midera makalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao. Ry Andriamanitra lehibe sy mahagaga, ry Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, ry Andriamanitra ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Misaotra anao indrindra izahay raha mbola no tsy avinao sy namindranao fo, ka afaka mankalaza anao ankehitriny, miantso ny anaranao, manome voninahitra anao.
ary indrindra misaotra anao ny amin'ny famonjena izay vitan' Jesosy Kristy ho anay tsiraray avy ka nahatonga anay homendrika iantso ny anaranao. Sarobidy loatra ho anay izany ary tsy voavidinay vola amikarena, ary izany indrindra ny mahatonga anay hankalazanao amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra ary ny herinay rehetra. Koa dia atreo ary izao fanompoam-pivavahana izao ho anitra kasitrahanao ary voninahitry ny anaranao ary izay rehetra ihany koa izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao dia misamy tsy ho diso anjara amin'ny famelan-keloka sy ny fanomezanao ny teninao mba ho savatry ny fanahinay. Dia aza ela ary fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompo sy mpanavitra anay mivavahana toy izany. Misaotra Tompo. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, enoy amin'ny fanajana ankehitriny ary eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tahaka ny nandraisanareo amin'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ho aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorona mafy eo aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mahasotoa amin'ny fisaorana. Tandremy fandreo misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny fanontahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka any Kristy. Fa sambatra ny mahitsy lalana ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, rentsika teo indray ary ny sitrapon'Andriamanitra izay miantso atsika andini-tena ary iverinao aminy ahafahany mamela ny helontsika. Ko andeha ary samy anetry tena isika ary anaraka izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Tompo, raha mbola navelanao indray andre ny sitraponao tamin'ity fotoana ity. Eny, nampahafantarinao anay indray mahakay indray fa mila mitondry ny zahay amin'ny fanarahana anao na dia efa nandray ny famonjenao aza, satria mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity ary maro ny famontana amin'ny endriny maro samihafa hatonga anday ho babo hanaraka azy ireny. Misaotra Tompo fa hainao miantso ho mpanompo mba hiverina aminao mandraka harivarizana, mahatonga anay mandiny teny eo anatrehanao ary manaiky ny sitraponao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay, ilay mpanavitra anay dia aza ela ary mba handray ny tsirairay avy hiantoraka eo aminao. Raisy Tompo, fazanakao.
noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovana izany vavaka fifonana izany. Misaotra tompo. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho antsika izay mibebaka marina tokoa ary dia mitsangana amin'ny finoana ankehitriny andray ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho antsika. Hoy ny soratra masina fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrarehetra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ao amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Koa dia voavela ny heloka ireo noho ny anaran'ny masina. Haleloia amin'ilay rano tontsika ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo andeha iombonantsika amin'ny feo avo sy amin'ny finoana ny fanekem-pinoana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao manao hoe mino Andriamanitra iray sy tompon'ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany tokony tokontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy-masina nateraka Maria Virginy nizara ny latika potipoty nombona tamin'ny azy fijaliana latika naleha Ibona tany fiainantsika, nisaniny taminao tamin'ny andro fahatelo, miaritra ao an-danitra, mipetraka ao kavan'Andriamanitra iray tsy soa. Avy amin'ny viny tsara velona sy ny maty. Mino fanahy-masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana tena maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
Andriamanitra ao amintsika trandriavako ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ny raharahany fiangonana izay olazaina amintsika dia ho tahaka izao. Fankasitrahana ny fiangonana FCKM namotana fialofana tare ny mpitandrina Rasoa Faramalala Veronika Mivady sy ny biraon'ny fiangonana ny amin'ity fotoana iombonantsika FCKM manontolo ity. Ny mitondra ny raharaha amin'ity fotoana ity ry havako. Ny mitarika ny fotoana dia Ramatoa Alison Farafanja mpitandrina taleny ny arsiva sy ny tranombakoka FCKM. Ny hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ny mpitandrina Zarazaka Jean-Louis filompanampin'ny biraon'ny mpiandraikitra foibe FCKM. Ny hatanteraka ny 10 minitra sady hitondram-bavaka mivavaka fangatahana ny mpitandrina Rasoa Faramalala Veronika eto amin'ny FCKM namotana fialofa. Ireto kosa no hatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny. Ramatoa Randrena Valona Irene Kristianina, sokajy ny arsiva ao anatin'ny arsiva sy ny tranombakoka FCKM. Ramatoa Andriamahanina Saondra Sylvie, biraon'ny komitin'ny arsiva, ary ny hatanteraka ny anjara fanompony eo amin'ny antokopira dia ny antokopira mitambatra eto amin'ny FCKM namotana fialofana dia ny rantsana fanantenana, ny antsany jezela ary ny feon'ny marina. Ireo ry havako no tompona anjara amin'ity fotoana ity ary ny tenako izay ilaza ny raharaha tamintsika dia ny mpitandrana rakoto ary manana ny Irina, mpanampy ny sekretera jeneraly ny FCKM. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika ny fahasoavana. Amen. Izao isika dia iroso eo amin'ny fanatanterahana ny fanatitra. Araka ny voalaza teo dia ireo antokopira mitambatra no anatanteraka ny antemany mandritra izany rakitra indromosesa.
Araitsaka isika riavana noditra ny fanatitra hivavakisika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raha izanaka fanamasinao, satria afaka manolotra eo anatrehanao indray ny ampahany tamin'izay nitahinao anay, ho fankatoavana sy ho fanatanterahana ny teninao. Koa dia atotra ny fifaliana izay ary mangataka aminao izahay noho ny abeny famindraponao sy ny fitiavanao mba hitsodrano izany ka atanteraka ny asanao mananandrify azy. Tompo fambonin'izany dia ianao no hitany tsiraray avy amin'ny fanoloran-tenany ho tisy hanompo anao amin'ny androm-piainany rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, isika ry havana dia atombokitsika amin'ny 10 minitra any ankizy sy ny tanora izany. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Tompo sy Ranay io, fa mihevitra ny fiainanay isan'andro ianao. Mankasitraka anao izay fa ianao manatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia manan-katolotra ao anay, manan-kozaraina ao anay, dia ny teninao ilay teny fiainana, izay nahatonga finoana taty anatinay, mampiorina finoana ary mampitombo finoana ihany koa, ary mampianatra anay izay tokony ataonay amin'ny androm-piainanay etỳ an-tany. Dia mitenena Tompo, miaino izahay mpanomponao, ary ampio izahay mba hifantoka tsara. Amen. Ho antsika izay manatrika eto ry havana, atsangano ny tanan'izay zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra daholo isika rehetra ry havana. Zanak'Andriamanitra tokoa isika, satria mino an Jesosy Kristy. Ny finoana an Jesosy Kristy no mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary ny soratra masina ny Galatiana 4:19 dia manambara izany manao hoe, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an Kristy Jesosy. Ity tantara kely ity ry havana dia mampatsiaro antsika izay tokony ataontsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ety amin'izao tontolo izao. I mihaja ry havana dia zanaka vavitokany ny ray aman-dreniny, ary mahatsiaro fifaliana tokoa izy miara-monina amin'ireo ray aman-dreniny izay miaina
amin'ny fiainana maha-kristianina ary manabe sy mitaiza azy mifanaraka amin'izany. Koa na dia fianakaviana manan-katao aza ireto ray aman-dreny, dia tsy mba mitaiza ity vavy tokana ity ho tia rendrarendra na hoe nampanara-po azy tamin'izay zavatra tsy mahasoa. Zary mahagaga ny mpiaramonina sy ny mpiaramianatra aminy ny toe-panahy mendrika nanana nyity zazavavy ity, na teo amin'ny fitondrantena izany, na teo amin'ny fitiavanamana. Ny fahita matetika mantsy ny vavy tokany mpanan-karena tohitony dia diso anta ary ny arenany no manefy ny toe-panahiny. Indray andro tsy naharitra hifelana izay mpiara-mianatra aminy ka dia nanantona any mihaja, dia niteny taminy ka nanao hoe sambatra ianao ry mihaja, fa sady zanaka mpanan-karena no manam-pahendrena. Dia mbola nampiny ihany koa hoe eto amin'ity tany ity tokoa mantsy dia misy olona tena iangaran'Andriamanitra mihitsy. Dia hoy mihaja namaly azy, marina ny teninao fa sambatra tokoa aho, saingy tsy ny mahazanaka mpanan-karena any mahasambatra fa ny mahazanak'Andriamanitra aho. Tsy miantoka ny fahasambarako mandrakizay mantsy ny mahazanaky ny mpanan-karena satria ny arenany tany dia mandalo ihany izany, fa ny mahazanak'Andriamanitra kosa dia miantoka ny andovako fiainana mandrakizay. Koa afaka ho sambatra toa koa ianao ry felana, na dia izao ankehitriny izao aza raha manaiky, satria sitrak'Andriamanitra ho tonga zanany avokoa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Araka izany dia izao tsy miangatra araka ny voalazanao tery aloha Andriamanitra, fa tia ny olona rehetra izy. Dia nitory ny filazantsara tamin'ity namany ity i mihaja. Rankizy, ry tanora, ry fiangonana, eny isika zanak'Andriamanitra rehetra, torio ny filazantsarani Jesosy Kristy, ahitany olona ny tena fahasambarana marina, dia ny ahatongavany ho zanak'Andriamanitra. Mahere zary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Vavaka isika ry havana, Andriamanitro misaotra anao zahay rehefa notantananao sy nivimbinanao ka tonga eto amin'ity tranonao masina ity. Iaona aminao ary ny fionana aminao dia ny fandrenesana ny feonao, fandraisanay ny afatrao
ary ahatonga anay ihany koa hivelona amin'izany teninao izay omenao anay izany. Koa ankehitriny tompo dia mangataka ny fanahinao masina izay ampifantoka anay tanteraka ny amin'ny famakiana ny teninao, ary ombanao tanteraka ny mpanomponao izay efa voaomanao tompo ilaza ny afatrao marina, mba hahatonga ny fiangonanao masina iroso mandrakariva amin'ny lalana izay efa nisoritanao amin'ny Jesosy Kristy tompo, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Saotra Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Amen. Ny vaky-tenintsika anio ry havana dia ny Eksôdôsy 4:12. Eksôdôsy 4:12 ka ny 10:10 ka hatramin'ny 12:20. Ny Jaona 7:5 10:5 ka hatramin'ny 1:20. Jaona 7:5 10:5 ka hatramin'ny 1:20. Adio faranana amin'ny Joda 7:7 ka hatramin'ny 13:20. Joda 7:7 ka hatramin'ny 13:20. Rehefa hitantsika ry havana dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny Eksôdôsy 4:12 10:5 ka hatramin'ny 12:20. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary aingao ny tehinao dia anjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Ejipsianina, ka hiditra hanenjika azy izy dia ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy mitaingi-tsovalina, dia ho fantatry ny Ejipsianina fa izao ny Jehovah. Rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy mitaingi-tsovalina. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindraka nakeo aoriana, ary ny andraona nifindra niala teo alohany ka nijanona teo aoriana, ka tonga teo anelanelan'ny tobiny Ejipsianina sy ny tobiny Israely. Dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazavana ny alina kosa, ka dia tsy nifanantona izy rotota nandritry ny alina. Dia nahinjitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery havana tsy nanana no nampizavain'i Jehovah ny ranomasina mandritra ny alina iny, dia nataony ny tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihy ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy ireo teo amin'ny akavanana sy teo amin'ny akaviany. Hotoizantsika ny famakinan'ny teny eo amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 5:5 10:5 ka hatramin'ny 1:20. Jesosy nandrefa efa noroandra lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra fa ianao? Raha ilay lehilahy namaly ka nanao hoe, iza moa izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia nankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandray izany dia nanao taminy hoe,
izahay koa fa mbanjamba ho Jesosy taminy raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-keloka nefa ho ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka nilokareo. Ho faranana ny teny ao amin'ny epistily nosoratany Joda toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Fahatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôly Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filany aran-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana ny olona araka ny nofy ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavah ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandro ny famindram-pony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay, ary amin'ndrao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ndrao fo amin'ny tahotra ka mankahalahy na dia ny akanjo apetipetiny no foasy. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Saotranao fa tafavory eto indray ny mpanomponao iaino handray izay voalazan'ny teninao mba hirosoana amin'ny finoana masina araka ny baiko izay notendrenao ho an'ny fiangonana indray amin'ity volana Oktobra ity. Mba androsoanay amin'izany finoana masina izany, tario araka ny teninao izay tsirairay avy, ny teninao izay fanorenana ny finoanay, miainga avy amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy, miainga avy amin'ireo tantara maro samihafa izay voarakitra manambara mialoha sahady an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, lay antoky ny famonjenanay. Tompo, mitenena aminay araka ny fomba fanaonao, fa voninkaina izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Mirosoa amin'ny finoana masina, loha hevitra vaovao izay banjinintsika mandritra ity volana Oktobra ity, ary anio alahady voalohany amin'izany volana izany dia ny Eksodosy toko 4:10, andiny ny 5:10,
no anompanantsika ny afatra manontolo. Ilay teniny Jehova izay mivantana amin'ny Mosesy sy ny zanak'Isiraely manontolo hoe: nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Isiraely mba handroso. Ampitomboana ao aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny vanim-potoana mavaivay tamin'ny tantaran'ny fanjakana Espaniola ry havana dia nisy fotoana nahatery ireo mpanohitra ny Andriamanjaka tamin'izany vanim-potoana izany, ary anisan'ny mpitaritolona malaza anankiray ity vehivavy antsoina hoe Dolores Ibaruri, izay niteny hoe mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Raha dika amin'ny fitenitsika zany, aleo maty mitsangana toy izay velona kanefa mandoalika. Rehefa tratry ny tsy azo anoharana tokoa isika amin'ny ady mafy izay atrehantsika amin'ny fiainana, ka misy zavatra mety manandevo na mamabo antsika, tsy ahafahantsika manohitra intsony na mihohitra. Ohatra zao hoe ny fampanitrana izay misy eto amin'ny firenentsika, ny arety mandringana izay mahazo ny firenena rehetra tao ao, ny tena lozara dia ny fahafatesan'ny fanazy hatreny. Moa ve rehefa tsy ho faty mitsangana isika dia tsy maintsy ho velona mandoalika? Tena tsy misy safidy hafa ve na elanelam-panahy azo ivoahana mba tsy hisy faty antoka? Ny valin'io fanontaniana io no mitarika antsika hakalesona amin'ny tantaran'ny zanak'Isiraely teny an-dalana, ivoahana any Egypta, hiala amin'ny fanandevozana nataon'ny Farao ho any amin'ny tany Kanana, hanompo an'Andriamanitra mikalalana, izay voarakitra ao amin'ny Exodosy, izay raha teo moa ny hevitry ny teny hoe Exodosy dia fivoahana hiala any Egypta ho any amin'ny tany izay fikasana na tany tondra-dronono sy tantely. Ity ampahany akantsika ity teny eto ity dia niseho teo amoron'ny ranomasina mena ny tantara. Tantara fantatsika loatra, efa vita sokera ny vahoaka Israely, izany hoe tonga amin'ny fitenitsika hoe hiemotra maty reny be, satria ny fahavalo na ny miaramila Egyptiana dia nanenjika avy ato aoriana, ary tonga amin'ny fiteny hoe armée jusqu'aux dents. Efa vonona ny andringana, tsy andefitra mihitsy fa amono ahafaty araka ny baikon'ny mpanjaka Farao. Androso anefa maty ray be, satria ny ranomasina no itelona azy ireo, tsy misy antra. Araky ny hiran'ny mpanakanto hoe iny ranomasina iny tsy misangy fa izay voany mampamangy. Rehefa tratry ny tsy azo anoharana tokoa isika amin'ny ady hatrehana tahaka ny manjoa ny reto Israely reto manoloana ny fiainana izay mihasarotra, ka misy zavatra mety manandevo na mamabo antsika tahaka izany, tsy ahafahantsika mihoatra araky ny tany saina teo hoe fampanitrahana, arety mandringana, ny loza ateraky ty arety mandringana ity dia ny fahafatesan'ny fanahy. Moa ve tsy maintsy ho faty mitsangana isika, na koa ho velona fa andohalika, anaiky fotsiny lembenana? Ny valin'io fanontaniana io ry havana no mitarika atsika hijery ny trangan-javatra misy eto, satria toa izany tokoa raha ohatra ka ny fomba fisainan'olombelona.
eto zao ny safidy no velona mandoalika ny vahoaka araka ny fitarainana rososina nataony tamin'ny Jehova na tamin'ny Mosesy koa. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptiana taminy nandrenika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova, ary koa izy tamin'i Mosesy. Moa tsy nisy fasana va tany Egypta no nentina ho faty tany anefitra izahay? Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no efa nilazainay taminao fony tany Egypta hoe oka izay fa avelao ihany izay anompo ny Egyptianina, fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Exodosy 4:11-12 ry havana, alalantsika hoe tena ny safidy ny verin-dalana mihitsy ny vahoaka, ka sady nanome tsiny sy ny menimenina tamin'i Mosesy izy no ny menimenina tamin'Andriamanitra. Hoe inay izay maty andevo tany Egypta, na tsy maty mihitsy ara fa no andevozina, zany hoe velona mandoalika. Io le hoe manimanina ny tongolon'ny Egypta ozy ny fiteny. Raha ny amin'ny Mosesy kosa, ity moa mahavantana antsika mampiasa ny baiki-pitolomana nomeny, le hoe Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina. Tsy niandry ny fanoloran-tsain'ny tompo izy, fa hoy izy hoe mijanona. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo mifamonjeny Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina. Io moa ry havana no mampitaritafika fiaratra na mahay an'i Mosesy, ka tsy maintsy manome vahaolana manoloana ny fitarainany olona, sady tsy manaiky lembenana ary tsy miambo fahavalo. Saingy ny fahalemeny dia sady tsy nanontany tompo aloha izy, no tsy nihevitra koa azo valiteny avy amin'Andriamanitra, fa terin'izay mamay azy izy, dia tsy maintsy nanome fampitoniana ho an'ny vahoaka valiteny maimaika, teny tsara lahatra, sady fampiasantsika matetika ho iaho teo, ary tena mifanojo amin'ny valitenin'ny tompo aza ny ampahany betsaka. Marina avokoa manko ny zavatra iseho sy ny vokatra ho azo. Andriamanitra monjy ny vahoakany, anamotsamotsana ny Egyptianina izy, iandany amin'ny zanak'Israely izy, ary hiady ho azy. Fa izy ireo kosa tsy hanao na inona na inona. Izany hoe tsy mila manao na inona na inona, mijanona na miatrika fotsiny eo. Ary io no fahadisoa ny valiten'i Mosesy. Manoloana ireo zava-dehibe maro nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka Israely hatreto, singanina fotsiny ny fitantanana mahagaga nataony tamin'i Mosesy mpanompony, navotana tamin'ny alalan'ny rano fony fahazaza, ilay fisehoana mahagaga nataony tao Horeba fony izy ny androndry, ka nahitana n'ilay rome mirehitra kanefa tsy may, ny loza folo, ny fanorenana ny Paska, ny fialoavany tamin'ny andro rahona sy ny andriafo noho ny atoandro sy noho ny alina, dia maneho fa manana valiteniny foana ho an'ny vahoakany rehefa sendra poritra na sendra tery Andriamanitra. Ary eo ry havana no mampiditra antsika amin'ny faharoa, moa ve tsy maintsy araka le voalaza teo hoe hiverin-dalana raha ny amin'ny vahoaka, na hijanona raha Mosesy
ny vahoakan'Andriamanitra. Tena tsy misy safidy hafa na elanelam-panahy azo ivoahana, tsy misy fatiantoka ve? Ary io mampiditra zavatra fahatelo hoe andraso ny valitenin'ny tompo. Fa ho tafavoaka tsy misy fatiantoka isika, sady tsy mamelantsika ho velona mandoalika izy toy ny any vahoaka, na anaika ny fahavalo ka andoalika ho resy, no tsy hanolotra antsika ho faty toy ny any Mosesy izy ka hijanona fotsiny eo. Hoy mantsy ny tompo tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Lesona roa mafonja ry havana, sady mitondra vahaolana amin'izay rehetra mety manjoantsika, indrindra fa amin'izao vaninandro izay atrehantsika zavatra sarotra izao, mitarika antsika koa hiroso amin'ny finoana masina araka ny lohahevitra banjintsika amin'ity volana ity no hita eto. Mirosoa amin'ny finoana masina. Izany hoe izay miroso amin'ny finoana masina dia tsy mahazo mitaraina fahatany na minomino foana. Nahoana no taraina amiko ianao? Ary tahaka ny hoe koa mijanona, mitovy ireo eo anatrehan'Andriamanitra arak'izao. Andaniny ireo izay variana mierika ny fahavalo rehefa sarotra ny ady, tahaka ny vahoaka Israely eto, ka mivonona ny anaika ny fahefany sy ny heriny. Tsy mampaninona zany na andevozina sy fahampahantraina azy. Voasakana ireo tsy anantenan'Andriamanitra satria tsy mahita vahaolana hafa. Arak'ilay hoe velona mandoalika voalaza etsy aloha. Ireo olona efa tratra tamin'ny toy izany dia vita ny Satana sambo belona ka manoloana ny fangejana ataony, toy ny akamoana, ny fampahantrana, ity Covid-19 ity, dia tsy hafa mihetsika ireo. Tsy manana vahaolana afa-tsy le hoe misitry belona, sady milaza matetika hoe efa lahatra avokoa izao zavatra tsy mandrary rehetra izao izay miseho amin'ny fiainana, ka alao hiafiana sy aretina andro ihanina. Na koa hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra mipetraka fotsiny amin'izao. Ankilany kosa ireo izay efa mahita ny fahavalo manambana toa ny Mosesy, ka manana vaniteny mialoha na tsy miandry an'Andriamanitra, tsy miambo fahavalo, fa vonina hiatrika na dia tsy manana hery anoherana azy. Moa tsy izay va nahatonga ny Mosesy hoe mijanona. Manantena fa ho avy Andriamanitra monjy azy. Valiteny toa marina, kanefa tsy mitondra ho amin'ny finoana tena izy, na finoana masina izay miankina betsaka amin'ny valitenin'ny tompo, ilay tena izy, tena marina, tena manafaka, tena mahavonjy. Moa tsy izany va ny fanamarian'i Jesosy tamin'ilay jamba, raha toka ny resaka ny fariseo, ary nilaza ny amin'ny antom-pisiny eo amin'ny Jaona 7:7-30 hoe aro Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary tohizany ary amin'ny 1:7 hoe raha ho ianareo, raha jamba ianareo dia tsy ho manan-keloka, nefa ho ianareo ankehitriny mahiratra izay dia tsy afaka nielokareo. Raha ohatra isika ry havana miseho manana valiteny mialohan'Andriamanitra, dia izay ny fahajambana voalohany indrindra. Ary izay manjoany Mosesy teto, io zany ilay sokatsy faharo. Fa ny olona izay miroso amin'ny finoana masina dia tsy maintsy mandroso kosa. Ary izay le baiko faharoa eto hoe
tsy mitaraina fotsiny ozy aho tsy minomino foana fa lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Teny Andriamanitra. Tsy izay nieritreretin'ny Mosesy no tsy izay nieritreretin'ny reto vahoaka retiko hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Evero ny toy ny tantara, tsy araka ny fihevitry ny olona ny fihevitr'Andriamanitra, satria ny olona raha manoloana ny sarotra dia tsy maintsy iray amin'ny reto ihany ny marina aminy. Rehefa tsy plan A izy dia tsy maintsy plan B. Fa tsy manana elanelam-panahy na troisième voie na plan C, izay mifamatotra amin'ny firosoantsika amin'ny finoana masina, mifamatotra amin'ny fianteherana ny valitenin'ny tompo ho ambony ny valitenin'olombelona rehetra. Amin'ny mantsy manoloana ny fahavalo dia tsy voatery ho velona andohalika isika, ary tsy hoe tsy maintsy ho faty am-pitsanganana koa isika. Azontsika atao kosa ny mivoaka tsy misy faty antoka rehefa manaraka ny lalana soritany. Io le hoe win-win fa tsy win-lose. Hoy ny fampanantenany marimarina hoe atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatonanao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Deutéronomie 7:20. Io no nakantsika n'ilay formule hoe rehefa Andriamanitra manakatona varavarana anankiray dia manokatra varavarana iray hafa izy, ary tsy iray ihany fa maromaro. Sady tsy mierika no tsy mijanona fa tsy maintsy mandroso isika. Ny hoe tsy maintsy mandroso dia mitodia amin'Andriamanitra, enoy tsara zay lazainy, tanterao araka abakteny zay atorony na zay fahitony, fa miasa ho fanafahana sy fandresena ho antsika mino izy. Ary aingao ny tenao, ainjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha maky eo afovoan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely. 2:4-5:12 izay tsy nieritreretin'ny Mosesy na oviana na oviana. Miasa kosa ho famonoana sy fandringanana ho an'ny fahavalo izy. Ary indro izao hanamafy ny fony Egyptiana ka hiditra anendrika azy izy, dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mpitaingin-tsovaliny, dia ho fantatry ny Egyptiana fa izany Jehova rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitsaingin-tsovaliny. 7:12 sy 7:12 kosa no ahitantsika izany, ary fantatsika ny toy ny tantara, satria rehefa nandroso ny Egyptiana nanenjika ny Israely dia ringana tao anatin'ny ranomasina tao izy rehetra. Eto ry havana, aza miady hevitra fa mandrosoa. Rehefa misy zavatra sarotra mandrosoa, aza mandeha irery koa nefa, araka ny herin'ny sainao sy ny vatanao fotsiny ihany, ka mieritreritra hoe ahavaolana samy rery, fa mandehana miaraka amin'ny tompo, aniraka ny anjely na ny hirana izy, izay aneo zava-mahagaga, tsy amin'ny alalan'ny vahoaka na amin'ny alalan'ny Mosesy na zay olona itokitsika fa mpitarika mahay, fa amin'ny herin'izy Andriamanitra madiodio, hery tsy ahazavaina fa miatra sady mahomby avy hatrany. Hery manasaraka antsika amin'ny fahavalontsika, tsy hanana ny fahefana amintsika. Antsika eto ny toy ny tantara, ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo anoloan'ny tobin'ny Israely dia nifindra ka nakao aoriana, ary ny androraona nifindra niala teo aolohany, dia nijanona teo aoriana ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptiana sy ny tobin'ny Israely.
dia teo ihany ny raona sy ny fahamazinana nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy ny fanatona izy rotonta mandritra ny alina. Zany hoe tsy azo sainina mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany araky ny voalaza eto no lasa sady fanamazinana ny fahavalo no fanazavana ny mino sy ny vahoakan'Andriamanitra koa. Ery miaro antsika amin'ny fahafatesana sady mandevina ny fahavalontsika dia naindritry Mosesy teo amin'ny ambonin'ny ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy tany Antsinana no nampisavany Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia io rano ihany no fiarovana ny zanak'Israely ary io ihany no famonoana ny fahavalo. Moa zany dia mazana no arantsika ny amin'ny batisa ho an'izay mandray azy dia lasa olom-baovao teraka indray mitohy ny fiainana hatraty ka hatrany ankoatra, fa ho an'izay tsy mandray azy kosa dia fahalevonana sy fahaverezana no hiafarana. Feny ry havana, mamerina ao an-tsaintsika ny tenin'i Jesosy tamin'ny Marta ny zava-misy eto rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy hoe tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jaona 1:1-7. Anio alahady faha-efatra ny volana Oktobra 2022 manoloana ireo olana maro mbola mianjady amin'ny fiainantsika ka mahatonga ny finoantsika iozongozona sy ny fahatokiantsika ny tompo ivembena. Tsy voatery ho velona amin'ny faharesena ry havana isika na sanatria koa ho faty afakady ozy ny mpamony teny, fa ho velona tsy misy faty antoka isika araka ny teniny aminao anio hoe nahoana no mitaraina amiko ianao. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso koa foano hatreo ny fanahiana rehetra. Miala amin'izay fomba rehetra heverintsika fa hiadivana amin'ny sain'olombelona fotsiny ity arety mandringana ity ka mahatonga antsika tsy hivavaka, mahatonga antsika hipoka mba amin'ny finoana. Mitodia amin'Andriamanitra, miainoza lazainy ary manarany baikony. Hoy ny mameha azy fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Dia ho sambatra ianao ary tena ho tafavoaka mpandresy amin'izao fiainana izao. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana, faly misaotra anao izahay ry Andriamanitra ranay tsara indrindro fa tena zanaka tiana tokoa izahay. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao nomenanay. Misaotra Tompo fa tsy havelanao mosarena tokoa ny fanahinay, tsy havelanao reraka ny fanahinay, dia mbola novokisanao ny teninao indray izahay tamin'ity fotoana ity. Misaotra Tompo fa toky tsy mamitaka tokoa ny teninao. Misaotra anao izahay fa hery sy fiainanao anay tokoa ny teninao. Teninao masina izay mampiorina, mampijoro anay amin'ny finoananao
mahatonga anay handroso amin'ny finoana masina, ahatonga anay ho tsara fifandraisana aminao. Ny finoana masina tokoa no ahafanay mifanandrina amin'ilay ratsy ka andresy ny fahavalo izay manoloana anay. Ny finoana masina no ahafanay mandroso amin'ny asa fanompoana, ahatonga anay avokatra asa tsara ho fanomezam-boninahitra anao, ary ahatonga fanahin'olona maro ho voatoana ho anao. Ny finoana masina no ahafanay mandroso ka tsy mijanona na hiverin-dalana na inona miseho amin'ny fiainanay. Ny finoana masina no manala anay ao amin'ny tahotra ka ho sahihoatra ireo sakana sy ireo olana samihafa manoloana anay. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao toky avy amin'ny teninao izahay, koa taio izany teninao izany mba makalalina ao am-ponay tsiraray avy ka hitombo sy amo ao anatinay. Dia androso hatrany ka tsy herikerika ny fiangonanao, ka na dia izaho antoetra aza dia ho tafavoaka mpandresy, ho tafavoaka tsy misy faty antoka, ary dia ahatonga fankalazana an'Andriamanitra izany. Dia misaotra Tompo fa manavao hatrany ny fiainan'ny fiangonana ianao. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ampahirezo hatrany mba hijoro anao, hijoro vavolombelona ao hatrany ka tsy hatahotra ary tsy herikerika, dia taio ny ezaka sy tanteran'ny fiangonanao. Mivavaka izay ho an'ny biraon'ny mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe tarin'ny filohany. Omeo azy ireo ny finoananao Andriamanitra, finoana matanjaka, atanjao ny fanan'izy ireo Andriamanitro, ampahirezo mandrakariva, tario lalana, tolory saina eo amin'izay fandaminana tsy maintsy atao, indrindra manoloana zo zava-misy eo nivon'ny firenena izao, ka misy ny zavatra maro tsy maintsy alamina eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Dia aza velana ho kivy izy ireo ajiroy hatrany. Taio ny fiara-miasan'izy ireo Andriamanitro, iray saina, iray fo, satria fanahy iray ihany koa no nomena azy ireo dia ilay fanahy masina mahery izany. Taio ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao amin'ny foibe FJKM, ao nivon'ny sampana izany, sampan'asa sy asa. Taio ny isa-tsinodam-paharitany, taio ny isa-pitandremana Tompo, re tompon'andraikitra tsiraray avy, eny ny vahoakanao rehetra. Mivavaka izahay ho an'izao firenena malagasy izao, mamindrafo amin'ny mpitondra anay, mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy rehetra Tompo, dia ny fanahinao ane hiasa manan-kereto, ka hitany asa fitoriana ny filazany tsara, ahatona ny olona tsiraray avy ho aminao Andriamanitra, ahatonga ny olona ho amin'ny fahatahorana anao Andriamanitro, ka anaovan'ny tompon'andraikitra tsiraray avy miasa araka ny fahefana izay fanomenao, anaovany izany amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia misaotra Tompo fa azo antoka ny fitiavanao. Mivavaka ho an'izao tontolo izao izay efa notiavinao Andriamanitro, manoloana ny zava-misy izay mitranga, ahatonga fibebahana, ahatonga fiantorana aminao ane ny zava-mitranga sy miseho eto anivony izao tontolo izao. Misaotra anao Andriamanitra fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra mpamonjy ianao, Andriamanitra azo antoka ianao, Andriamanitra mpamaly vavaka ianao. Dia misaotra Tompony amin'ny vavaka izay nitononay teo anatrehanao. Fantatray fa foy ny fisainanay Andriamanitro, fa ianao dia azonay antoka fa mihevitra ny fiainanay isan'andro, koa na izay tsy voatonona aza kanefa fantatra fa mahasoa, dia inonay vao tanteranao aminay izany, araka ny haben'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ny vavakay Tompo, dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampianatrinay vavaka manao hoe ranay sy nanay anaranao, ny tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay misy izay nasazo anay, ary mamelany elokay, tahaka ny anay sy ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fahakapanao, anafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen.
famarana izao fotoana izao sika ry havana dia ny hira 3:7 no ataontsika milohan'ny tsodrano ny andininy voalohany ary ny andininy faharoa aorianany tsodrano. raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ho tanteraka aminareo anie izany. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanomeanao fiadanana. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana dia mipetra mivavaha mangina petra ao amin'ny tompo ny fiainanareo sy ny adinareo mba handrosoana amin'ny finoana masina ary azontsika fandresena. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.